Mivoninahitra anao zahay dia manitra tomporainay iny an-danitro raha omenao dia lahady marainy tindray izay lahadin'ny Trinité azahoanay miara manao fanompoam-pivavahana hanomezam-boninahitra anao. Misaotra anao zahay satria miantso anay mpiara-miasa ianao ary maniraka anay eto amin'izao tontolo izao ianao na dia fantatra ho azava olona tsy tanteraka zahay. Saoranainao zany satria vokatry ny fitiavanao. Mangataka aminao zahay tompo, ataovy mahatoky amin'izany anjara fanompoana izay niantsoana sy andrahanao anay zany zahay tsarairay avy arakaraka ireo fanomezam-pahasoavana ireo talenta izay nomenao anay. Kehitriny dia misaotra anao zahay ny amin'ny teny rehetra izay fanambara sy novakina ary dia mbola tonga koa ny fotoana izay hanazavana ny teninao zahay. Dia ifalianay zany iraboanay ary hanoloranay fisaorana anao. Nefa dia angatahanay koa ny fanahinao tompo. Omba izany teny zany na ho an'ny mpanambara na ho an'izay anambarana. Satria anao ny teny ka dia ny fanahinao ny mahafantatra ny hevitry ny teny. Bon'izany rehetrany miteza mamela ny hevitry ny tsy fahatanteranay. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Alahady ny Trinité ny alahadin'ny Trinité ity dia ny taona toko 520 ny andininy manomboka amin'ny andininy 20 dia mbola hiarahantsika manao mpitsanganana ny hira laharana 70 sy 200. Taona toko 520 dia vakina manomboka eo amin'ny andininy 20 ka mahatratra ny andininy 17. Toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy tamin'ny apôstôly, izao ny ditiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiako anareo. Tsy ataoko hoe mpanompotsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay atao amin'ny tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haharetany vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Zany zavatra zany no andidiako anareo mba hifankatiavanareo. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Brigavana ko aminareo rehetra ny fahasoavana. Fiangonana iray isika amin'izao alahadin'ny Trinité izao. Raha ny tao-piangonana misy antsika amin'izao fotoana izao dia ny laharana faharoa amin'ireo laharana telo izay misy. Ary amin'izao laharana faharoa amin'ny tao-piangonana izay idirantsika izao, izay misy antsika izao dia miditra amin'ny fizarana fahatelo sady farantsika. Satria ny tao-piangonana anankiray dia mizara ko antokony telo, dia ny antokony Krismasy na ny antokony Noely, io fizarana voalohany. Misy alahady maromaro izay manomboka amin'ny alahadin'ny Advento ary miafara amin'ny alahadin'ny Epifania. Ny fizarana ny antoko faharoa indray dia manomboka dia ny fizarana ny antokony Paska. Ny antokony Paska indray kosa dia manomboka amin'ireo alahady 7 mialohan'ny Paska ary dia mifarana amin'ny andro niakarana. Andro niakarana. Io no fizarana faharoa. Ny fizarana fahatelo dia ny antokony Trinité dia andro any no atao hoe alahadin'ny Trinité
fa raha ny tena marina dia efa nanomboka tamin'ny alahady ny pentekoste, zany alahady ny trinité zany. Io no fanazavana voalohany azo entina raha jerena ny tao-piangonana zay idiratsika amin'ny fizarana fahatelo amin'ity alahady ny trinité ity. Raha itondrana fanazavana vitsivitsy sady fohy ny antony ireo fizarana ireo dia toy izao no azo amin'ny tenana izany. Ny antokony Noe na ny antokony Krismasy sy ny antokony Paska dia ibanjinana indrindra amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra izay hitarihana ny asa atao amin'ny fiangonana, dia mibandina indrindra ny asan'Andriamanitra. Io no banjinina ao amin'ny antokony Noely sy ny antokony Paska. Ny asan'Andriamanitra izay manana ny ivony amin'ny alalan'ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Manomboka zany amin'ny antokony Krismasy tamin'ny fahatanterahany teny fikasana dia ny nahaterahan'i Jesosy Kristy, ary tonga amin'ny fahafenoany izany fizarany zany ao amin'ny antokony Paska izay nanatanteran'Andriamanitra ny asa-pamonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Io ny fanazavana ny fizarana roa voalohany, fibanjinana ny asan'Andriamanitra zay tonga ny faratapony tamin'ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy teo ambony fiazo fijarena, indrindra fa ny nitsanganany tamin'ny maty ary ny niakarany ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, mbola manao zany asa zany dia ny asa fifonana ho antsika. Ny fizarana fahatelo kosa izay irosoantsika nanomboka tamin'ny pentekoste ary marina manokana amin'ity andro alahady ny trinité androany ity dia ny fanatanterahany zany asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana. Fanatanteran'Andriamanitra zany asa mpamonjena zany amin'ny alalan'ny fiangonana. Ka matetika ny alahady ny trinité rehetra dia tsy hafa fa ibanjinana ny asan'ny fiangonana, na ny marimarina koa ny asa ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana. Dia tsogaga sika raha mandritra ny alahady maro mifandimby amin'ity alahady ny trinité ity fa asa fanirahana ny fiangonana, asa fametrahana andraikitra ny fiangonana, zany no ambetin'ny teny zay ambara amintsika. Alahady ny trinité zay ananatsika izao anjara teny n'Andriamanitra izao, ka anempoana ny fanoloran'Andriamanitra izany asa izany ho amin'ny fiangonana, satria izany indrindra no atrehintsika eto dia Jesosy manatrika ny apôstôly, Jesosy mametraka hafatra amin'ny apôstôly mialohan'ny hiakarany any an-danitra ny amin'izay tokony hataony ao anatiny zany fanatanterahana ny asan'Andriamanitra zay anirahana azy zany. Satria ny apôstôly no nandray ny toromarika rehetra avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'ny fanorenana ny fiangonana, amin'ny fanatanterahana ny asan'ny fiangonana. Ka eto Jesosy dia midinika, mifampidinika amin'ireo mpianatra ny amin'izay tokony indrindra fa ny amin'ny toe-piainana hitondrana sy hiainana izany asan'Andriamanitra apetraka amin'ny fiangonana izany. Ka ny zavatra voalohany indrindra zay anafaran'i Jesosy eto dia ny didy vaovao no ilazany azy raha ny taonina toko 720 ny 17
sy ny 430 sy ny 530 no amakena ity didy ity dia didy vaovao ny ilazany Jesosy azy ka ilazany hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo fa izany mahafantarany olona fa mpianatra ianareo raha mifankatia io didy io no apetraky Jesosy amin'ny mpianatra mba ho didy mpiainana hoentina hitondranany fiangonana ho fiainany fiangonana ho fifandraisana misy eo amin'ny fiangonana ity didy dia tsy mba tahaka ny didy izay momba ny lalàna ka mametraka fehmpiainana hierovana amin'ny fahotana arak'izay voalaza ao amin'ny didy folo fa didy dia lalàna natioraly ty zany lazany Jesosy azy tsy mba didy mavesatra fa didy mpiainana lalàm-piainana izy ty tahaka ny hoe ny rano dia tsy mba miady miakatra fa miady midina lalàna natioraly zany raha misy rano alefanao dia tsy maintsy alefa mifidinana ny rano vo afaka mikorena fa raha ampiakarina izy dia mila misy moteur sy pompe samihafa lalàna tahaka zany ny masoandro dia avy eny antsinanana no miposaka ka any andrefana no matory zay no lalàny masoandro zay lalàm-piainana izy ty fa tsy mba lalàna fiarahamonina sy lalàna fitondratena zay fa lalàm-piainana didy natoraly zay apetraka tokony zany halàna ny pepena zany naharen'Andriamanitra atsika no fitiavany nahareny zao tontolo zao ary nahariany atsika olombelona koa saingy simba no fahotany zany ary Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia tonga indray mba hanao famoronam-baovao ka nametraka izany didy mpitiavany zany ary zany didy mpitiavany zany dia fiainan'ny Trinité masiny zany ary zany no halalàna ny Trinité ao amin'ny fiarahamonina misy azy ka ilazany Jesosy raha mamaky ny andininy eo alohan'ity teny zay texte zay vakina amintsika tia dia ambaran'i Jesosy fa tahaka ny tiavany ny ray sy ny tiavany ray azy no tokony hifankatiavany samy mpianatra Jesosy koa lalàm-piainana nisy tao amin'ny Trinité masina lalàm-piainana sy didy mpiainana ny ainan'ny Trinité masina zany didy zany ka dia omena mba hiainany fiangonana ihany koa lalàm-piainana zay fa nataon'Andriamanitra hatrany am-boalohany tamin'ny nahariany zao tontolo zao saingy simba noho ny fahotana fa lasa nivadika didy fitiavatena zany ny fantatry ny olona taorenany fahotana dia ny fitiavatena ny ainany olo ny fitiavatena ny nanapaka ny olona zay tena mifanohitra koa amin'ny didy mpitiavana izay omeny Jesosy teny satria lazainy marimarina fa ity didy mpitiavana itya dia didy mpitiavana zay manoro sy mizotra amin'ny fanaovana soa ny hafa tsy mitodika amin'ny tena fa mitodika ho amin'ny hafa ka ilazany hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany fitiavana ny hafa fitiavana ny namana fitiavana ny fiarahamonina fitiavana ny mpiarabelona ary fitiavana izay manosika fanoloran-tena ko amin'ny fanaovana soa izany fiarahamonina misy zany fitiavana izay manao ny namana sy manao ny fiarahamonina ho ambony fatisanatia fiarahamonina ho hisakisahana fa Jesosy marimarina dia milaza fa ny mpianatra raha nantsoiny ary raha nanaraka azy dia tsy mba nataony tahaka ny mpanompo na dia ho amin'ny fanompoana tokoa aza ny antsoana azy dia tsy ho fanompoany andevo fa ho amin'ny fanompoan'ny sakaizy ka dia ambarany fa tsy antsoina hoe mpanompo tsody ianareo fa sakaizy ary izany mahasakaizy zany dia mpiara-mandova zay anana rehetra mpiara-mandova ny lova rehetra zay raisina avy amin'ny ray zany didy mpiarahamonina zay miorina amin'ny didy mpitiavana zany no didy
atolotr'Andriamanitra ny fiangonana, omen'Andriamanitra ho fomba fiainan'ny fiangonana, omen'Andriamanitra ho fototra iorenana amin'ny fampitondrana eo amin'ny fiangonana. Ary izany didy zany satria didy hatrany amin'ny fahariana no nanaovan'Andriamanitra zany, nefa simba no mita dia Jesosy tena mihitsy no nanao famoronam-baovao ny amin'izany didy zany tao amin'ny mpianana. Jesosy tena mihitsy no nanefy amin'ny fomba hita maso izany didy zany tao amin'ny mpianana. Ka tamin'ny fomba nanatanterahany Jesosy azy dia tsy mba tahaka ny fanao zao tontolo zao, tsy mba tahaka ny fitiavany zao tontolo zao nanaovan'i Jesosy zany fampianarany zany, nanoran'i Jesosy zany fampianarany zany, ka ilazany fa hatramin'ny fomba ny antsoana ny apôstôly aza dia tsy mba tahaka ny fanao zao tontolo zao, ny fomba nampianarany ny apôstôly dia tsy mba tahaka ny fanao zao tontolo zao. Tamin'ny fotoanandro izay natety an-tany amin'i Jesosy ary mbola mitoetra mandraka kehitriny ho fomba fanaotsika dia izao, raha misy sekoly anankiray sy misy mpianatra anankiray dia ny mpianatra no mifidy ny sekoly hianarana, ny mpianatra no mitady ny toerana hianarana arakarak'izay zavatra kendreny. Fa tsy mba tahaka zany ny an'i Jesosy, tsy mba tahaka zany ny an'Andriamanitra, fa tamin'ny antsoan'ny mpianatra dia izy no mifidy azy, izy no niantso azy, izy no mitady azy tany amin'ny toerana rehetra izay misy azy. Ka ilazany eto hoe tsy ianareo no mifidy azy fa izany mifidy anareo ka nanendry anareo mba hamoa ary mba haretany vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetraka atanareo amin'ny anarako na inona na inona. Io mampiavaka ny fametrahan'i Jesosy ty didy ty, tsy fitiavan'ilay olona fa ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy no mifidy anazy, tsy safidin'ilay olona ny ho ao amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no ny fitiavana no mifidy ireo mpianatra ireo ary mametraka andraikitra sy mametraka didy amin'ny hilazana fa isika amin'ny mahafiangonana atsika dia mety ahohiana ny fomba sy ny toetra maha-olombelona atsika amin'ny nanaovantsika safidy hoe zaho tahaka zao sy tahaka zao, fa amin'ny toerana misy anao io, amin'ny io anjara sy andraikitra nomenanao io dia fanomezana avy amin'Andriamanitra io. Ny mahapastora dia fiantsoana avy amin'Andriamanitra fa tsy safidy, na dia misy any safidy ka nahatonga ny fanoloran-terako amin'izany fa ny fiaingany zany andraikitra sa dia ny fiantsoan'Andriamanitra no ny fitiavan'Andriamanitra. Dia tsy misy afabela amin'izany isika rehetra rehetra, manomboka amin'ny batisy izay niantsoanantsika ho zanak'Andriamanitra dia tena fifidianan'Andriamanitra. Ka amin'izany na ny apôstôly indrindra fa ny fiangonana izay naorony apôstôly araka ny toromarika izay noraisiny tamin'i Jesosy dia olom-boafidin'Andriamanitra, olona nofidian'Andriamanitra, olona natsoin'Andriamanitra ho azy. Zany tsy sanatria tsy manao hoe nanerena ny sitrapontsika fa nantsoiny tamin'ny fitiavana sika ka tonga teo ny faharesen-dahatra dia tonga amin'ny fanoloran-tena. Zany mahafa ny fiangonana amin'ireo fikambanana maro samihafa, izay fikambanana mety vokatry ny safidinao no idiranao ao, vokatry ny fikendrenao amin'izay tombotsoa manokana ilainao no idiranao ao, fa tsy mba tahaka zany ny fiangonana. Fa ny fiangonana ato amin'ny fiangonana dia tsy mba tsoinao fikambanana kory aza fa fiombonana masina arak'izay lazantsika azy amin'ny fanaikeponoana, satria tena fiantsoana nataon'Andriamanitra, tena fifidianana nataon'Andriamanitra tahaka ny nataony tamin'ny apôstôly tamin'ny antsoany azy ho mpianany ary ametrahany izao didim-piainana izay tsy mba tahaka ny didim-piainana zao tontolo zao, satria ny an'izao tontolo zao dia fitiavana mitodika amin'ny tenana, fitiavana mihevitra izay hahasoan'ny tenana, fa tsy zany ny an'Andriamanitra, tsy zany ny an'i Jesosy, tsy zany ny iainana amin'ny fiangonana, fa fitiavana mitodika amin'ny hafa, fitiavana mijery ny hafa ary fitiavana miasa ho an'ny hafa.
zany mahafanompo anazy saingy tsy fanompoany andevy fa fanompoany zanaka satria tsy nansoina ho mpanompy ianao raha tonga ao fa nansoina ho sakaiza ary amin'izany mahasakaiza zany dia tena zanaka mpandova tokoa ka manompo mpitiavana manompo amin'ny mahatompony manompo amin'ny mahampandova fa tsy manompo toy ny andevy. Zany no fiainany fiangonana ary zany no anafaran'i Jesosy ny fiangonana amin'ny alalan'izao teny zao mba hiavahany tsara amin'ireo fikambanana maro samihafa izay mety miorona ka mety hanahy tahaka ny fiangonana mety hangalangala tahaka ny fomba ny fiangonana fa ataon'ny fiangonana dia olomboantso olomboafitin'Andriamanitra sika ary nomely zany toe-piainana hiaina ao anatin'ny fitiavana dia ny fitiavan'Andriamanitra izay mitia hanasoany hafa mitia hanasoany fiarahamonina mamonjy ny hafa mamonjy ny fiarahamonina araka ny ilazany azy hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaiza ary tsy mamitaka izany didim-pitiavana didim-piarahamonina zay omeny Jesosy zany satria toromarika avy amin'ny fiainan'ny trinité masina tao anatin'ny fifankatiavana zay afindra ho aty amin'ny fiangonana mba hiainan'ny fiangonana koa amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra zay napetraka aminy. Alahadin'ny trinité zay alehoana ny asan'Andriamanitra telo zay iray amin'ny alalan'ny fiangonana sy amin'ny fanirahana ny fiangonana izao alahady zao sy ny alahady maro hifandimby ihany koa satria ny trinité masina dia tsy mijanona ho amin'ny didim-pitiavana ihany mahafantarana ny trinité masina tsy amin'ilay fifankatiavana misy ao amin'ny ray sy ny zanaka ny fanahy ihany no toe-piainana sy zotra-piainana hiainan'ny trinité masina ka afindra ho an'ny fiangonana koa fa ny trinité masina dia fantatra indrindra koa amin'ny fifanirahana zany hoe amin'ny fiarahany asa amin'ny fanatanterahana zany asa tao zany dia anisany anankiray lehibe ao amin'ny toromarika ny fiarah-miasan'ny trinité masina ny fifanirahana fifanirahana ny ray sy ny fanahy masina naniraka ny zanaka ho tonga ety ambony tany hanatanteraka ny famonjeny ary io no azahoantsika milaza ireo zavatra roa lehibe momba ny tonga fizarata ao am-piangonana dia ny krismasy sy ny paska tonga tety an-tany Jesosy satria lay fiarahamonina trinitaire ao an-danitra dia misy fifandaminana amin'ny fomba fiasa ao ka ny fahatongavan'i Jesosy ety an-tany dia tena mission mazava tsara ary misy mandat mazava tsara fa ny ray sy ny fanahy no naniraka ny zanaka ny ray sy ny fanahy no naniraka ny zanaka ary dia tahaka zany ihany koa no ray sy ny zanaka no naniraka ny fanahy arak'izay efa nahitatsika azy tamin'ny alahady heriny lasa teo nakalaza ny alahady ny pentekoste isika zay ahatsiarovana ny nanimpoanan-karikary ny filatsahan'ny fanahy masina tamin'ilay fiombonana masina tany Jerosalema fahizay dia tonga ny fanahy masina tonga tetetany ary fanapanatelo zany Jesosy ombeny ary manomboka nyzany toko fahatelo ambin'ny folo makany dia efa napanantenany Jesosy ny mpianatra zany mialoha ny hiakarany any an-danitra haniraka ny mpananatra haniraka ny mpampianatra ka dia ny ray sy ny zanaka naniraka ny fanahy dia tonga ny fanahy dia miasa ny fanahy ary dia tahaka zany ihany koa ny fanahy sy ny zanaka rehefa nahavita ny asa tety ambony tany Jesosy ny fanahy sy ny zanaka ary marindrindra zany ao amin'izao toko fahafito ambin'ny folo amin'ilay vavaka nataon'i Jesosy dia ilay vavaka fisoronana zay anolorany ny asa vitany teo amin'Andriamanitra ray ny zanaka sy ny fanahy koa maniraka ny ray mba handray ny asa
ny asa zay efa nitanterahany taty, ny asa zay efa novitainy ka nylazay reo vita, dia ny zanaka sy ny fanahy ray no maniraka ny ray. Ary inona ny fandrahana sy manda atao amin'ny ray zany ny hanekeny ny fihavanana amin'ny tany, satria efa vita ny asa famonjena, ka dia tsy mahazo mioron'olona any andanitra antsony ny ray fa tsy maintsy misy fifandraisana amin'ny tany. Ny zanaka sy ny fanahy no maniraka ny ray amin'izany. Ary zany no azahoantsika miantso hoe aba ray io. Zany no azahoantsika manonona mivavaka ataontsika hoe rainay zay any an-danitra eo. Ka tsy mididi-piarahamonina momba ny fitiavana ihany, mididi-piarahamonina misy eo amin'ny trinité masina, ka hampitainy mba ho didi-piaina ny fiangonana fa ny fandaminana ny fifanarahana dia tena fiainan'ny trinité masina zany. Ary zany koa mbola ny raha ny fiangonana, zany fomba fiasan'ny trinité masina zany, ka ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy maniraka ny fiangonana. Ka ilazavy hoe izaho mifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamboa ary mba haharetany vokatrareo. Ary tena mazava indrindra zany tamin'ny filazantsara zay nivakina tao Matio 7:20, ianomboka amin'ny andiny 7:20 ka hatramin'ny 20, eo lay misy fanirahana lehibe na la grande commission zay miteny amin'ny alalan'ny trinité masina Jesosy, ka manambara marimarina hoe mandehany ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisasy ho amin'ny anaran'ny ray sy zanaka ary fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiako anareo, ary ino zaho momba anareo mandrakariva, ambara pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Na ilay didi-pitiavana zay toe-piainan'ny trinité masina asindrany ho toe-piainan'ny fiangonana zany. Ny fandaminana asa eo ny fifanarahana atao amin'ny trinité masina atolotsy ny trinité masina ho fomba fiasan'ny fiangonana koa izany. Ka eto ary amin'ity teny ity dia maniraka ny fiangonana ny trinité masina amin'ny alalan'izao teny zao, manome andraikitra ny fiangonana ny trinité masina. Ary fa iandraikitra ambarany amin'izany dia nambarany Matio sy tamin'ilay filazantsara zay mivakina mialohan'ny fanekemponana hoe hahatonga ny fireneny rehetra ho mpianatra, tsy ny apôstoly ihany no tokony ho mpianatra, fa ny apôstoly dia nomena andraikitra mba hanatanteraka ny hahatonga an'izao tontolo zao ho mpianatra. Ary amin'ny mahampianatra azy zany dia ampahafantarina ny lalana mizotra ho fanjakan'Andriamanitra, ampahafantarina ny fomba fiainany trinité masina, ny fomba fiainan'Andriamanitra, ampahafantarina ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa mahafantatra tsara ny amin'izany dia antsoina ho tonga zanak'Andriamanitra, ampidirina ho anisan'ny olo ny fanjakan'Andriamanitra, taonina ho anisan'ny fiangonana. Ary io lay batisa io lay fampidirana atsika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana. Asan'Andriamanitra zay tanterahan'ny fiangonana, vokatra zany asan'Andriamanitra tanterahan'ny apôstoly amin'ny fitondrana fampianarana ho amin'ny zao tontolo izao zany. Ka raha tarafina amin'izany dia mazava tsara fa ny mission'ny fiangonana, ny asan'ny fiangonana, raha valiana ny teny hoe inona zany vokatra andrasana amin'ny mpianatra zany dia olona. Io vokatra hitondra olona ho ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ity asan'Andriamanitra famonjena zay apetrany amin'ny fiangonana ty zany dia tsy hafa fa ny hitondra olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hitondra olona ho fanjakan'Andriamanitra zay ny voalohany indrindra. Raha misy ny asan'ny fiangonana tsy entreprise hitady tombontsoa sy tahaka an'izao sy tahaka an'izao amin'ny zavatra rehetra, tsy zany ny voalohany, fa ny harena voalohany tadiavin'Andriamanitra, ny vokatra voalohany kendren'Andriamanitra eo amin'ny asa zay anirahan'ny fiangonana dia ny hitondra olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia io teny ataoko matetika ary mety tsy tovizako hevitra amin'ny namana maromaro amin'ireo orinasan'ny fiangonana mbola naveriko tamin'ny trano printy
zay mety fantatsika tantarany ankehitriny fa nilazako ny tale na dia manao 30 milliards par jour de bénéfice ty trano privé ka 30 milliards vokatry ny famonoana olona sy ny fanambakana olona sy ny fahorian'olona maro tsy misy lanany zany na dia ray azy fa na dia ariary isan-taona ny tombony ty ka ariary zay nahatonga ny famonjena olona maro be ho tonga mpianatra Jesosy zay no andrasany ary zay no maha asan'ny fiangonana azy na io mila faharitatsika tsara io mila faharitatsika tsara fa ny mission ny fiangonana voalohany indrindra dia ny hitondra olona ho ao ny fanjakan'Andriamanitra zay no apetrany mampianatra ny olona mitondra ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba ho tonga vokatra ho an'Andriamanitra zany satria zany no anorahin'Andriamanitra ny fiangonana ary zany nahatongavan'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany ka nanoloran'ny ainy mba hamonjy olona ho tonga zanak'Andriamanitra ho tonga mpandovan'ny fiainana mandrakizay ary dia mbola apetrany koa zany asa zany ho asa ny fiangonana amin'ny fitaomana olona amin'ny famorenany olona ho ao ny fanjakan'Andriamanitra ka dia mazava tsara ny missiontsika mazava tsara ny andraikitra-tsika mazava tsara ny hevitry ny fanirahana sy ny fikendren'Andriamanitra ametrahany atsika amin'ny zany maha fiangonana atsika zany mazava ho azy aloha fa amin'izany asa zany dia tsy maintsy ilaina ny pointemanana io tsy midika hoe tsy ilaina ny vola zany tsy ilaina ny arena tsy any fa ny lazaiko dia mission ny fiangonana hamory olona fa eo fanatanterahana ny asa fanatanterahana tsy maintsy ilaina ny pointemanana ilaina ny pointemanana ilainy zany ilainy zany ary io pointemanana io moa ndraindray amin'ny famaketsika azy dia ndraindray mampatahitra ny famakena azy fa na dia zavatra tsara zany naharen'Andriamanitra zao tontolo zao rehefa tonga ny fahotana niditra dia be dia be ny zavatra simba fa n'Andriamanitra dia ny teny fa voaozona ny tany noho ny fahotana zay niditra tao amin'ny Adama sy Eva dia zavatra marina tokoa io ka raha milazitsika fa izany ny votoatin'ny asa fanirahana ataon'Andriamanitra ao fiangonana dia ny hitondra olona ho fanjakan'Andriamanitra hitondra ny olona ho famonjena zay fa nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany asa fitoriany zany zany asa fijoroana vavolombelony zany zany asa fampianarany zany mitaky ny hoentimanana ilana vola mankarena Jesosy ara dia nilaza nanambara ara Jesosy fa ampiasao ny mamoana tsy marina mba hitondranareo iny izy azahoanareo sakay zao fanjakan'Andriamanitra ampiasany ina moa ny mamoana tsy marina ny mamoana tsy marina dia zao création zao zao zavaboahary io mamoana tsy marina mamoana marina izy raha mbola tsy miditra ny fahotana fa noho ny corruption vokatry ny fahotana dia efa io no ampiasain'olona anaovana ny fifanambakana sy io mamoana tsy marina azy fa Jesosy dia milaza ampiasao ny mamoana tsy marina hitondranareo olona ho fanjakan'Andriamanitra zay ny fahafa Jesosy zay ny fampianarana ka dia amin'izay dia tsy mampiasa reheretika Jesosy tsy mameatsika tsy mametraka atsika amin'ny toerana zay tsy ahafahana nifesika Jesosy fa mbola lazay fa tsy anareo mifidy afa izany mifidy anareo ka nanendy anareo mba handesy amoa ary mba haretany vokatrareo mba homendreo anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona raha maniraka ny fiangonana tahaka zany Jesosy dia maneny hoentimanana rehetra koa fa tsy ny hoentimanana avy amin'ny fanao zao tontolo zao fa ny hoentimanana avy amin'ilay io mazava tsara na inona hangatahitsika hoentina manatanteraky zany mission zany hoentina manatanteraky zany asa zany hanalana Andriamanitra zany manana an'izany ny ray ary manana ambiampy ny am'izany ny ray ka raha mipetraka amintsika zany andraikitra lehibe zay apetrak'Andriamanitra amin'ny fiangonana ho asan'ny fiangonana voalohany dia ny fitondrana ho ny olona ho fanjakan'Andriamanitra zany
dia omeny miaraka amin'izany koa ny faintomanana. Zay no azo anto. Io manko ny olana amintsika matetika. Io ny olana amintsika matetika ny faintomanana io. Ary rehefa olana io dia indraindray diso na ny amin'ny fampiasantsika azy, diso ny amin'ny fitadiavantsika azy. Fa ny toromarika mena dia angataho amin'ny ray, angataho amin'ny ray, fa manana homena ny ray. Io ndray zany ny stratégie omeny Jesosy. Io ndray zany ny zotra atondron'i Jesosy amin'ny hananatsika ny faintomanana amin'ny fanatanterahana zany azy zany. Ao amin'ny ray tsika ny mangataka zany, ao amin'Andriamanitra. Ny devoly manko dia misandoka, devoly dia misandoka ary heveriny fa azy zao rehetra zao hatramin'i Jesosy. Lazainy hoe raha mandohalika eto anasehako anao dia omeko anao zao tontolo zao. Misandoka izy amin'izany, tsy azy zao tontolo zao fa an'Andriamanitra. Ka amin'izay aoka tsy ho any amin'ny devoly tsika ny mangataka, fa tsy tompony io. Fa raha misy homeny anao azy dia tsy ahoaka hoe toriteny zay nataony mpitoriteny anankiray folo mbola 20 taona ka nilazany fa na voambary anankiray meny devoly anao tsy fohiny fo anao io, fa raha nomeny anao dia mikely fahafatesana ho anao. Na dia voambary anankiray graine anankiray hoy ny devoly hoe tio meko anao, tsy ndaso anao nikendreny an'izany. Maika moa fa raha harena sinany raha azy amin'ny devoly zany tsy mahasoa satria tsy tompony izy fa mpisandoka, hangalatra. Ary tsy mba ny zavaboahary ihany nikendrena fa hatramin'ny ainao azy. Ka aoka tsy ho diso fangataka sika, aoka tsy ho diso lalantsika amin'ny fagatahany zany faintomanana ny amin'ny fanaovana ny asan'ny fiangonana zany, fa ny ray ny tompony, ny ray ny tompony zany rehetra zany, ka manana azy amin'ny fahafenoany ary afaka manolotra ho an'ny fiangonana amin'izay ilany azy rehetra. Dia mila manana maso mahiratra ny fiangonana, mila manana maso matsilo ny fiangonana, mila manana fomba sy paikady mazava tsara ny fiangonana, mamantatra ny harena zay avy amin'ny devoly sy zay harena avy amin'Andriamanitra. Fa raha ny tena marina avy amin'Andriamanitra ny harena rehetra, fa ny devoly misandoka zany ary manome amin'izany tsy hitondra soa fa ny hanalany ny ainao mihitsy koa azy. Fa eto ary dia mitaona antsika Andriamanitra, mampahafantatra antsika Andriamanitra, fa tsy maniraka antsika atana amin'ny alalan'ny tanana foana izy, fa tena manome zay rehetra ilaina tokoa. Fa amin'izany dia mila mahanana ny masom-panahin'Andriamanitra isika mba hahita sy hanavaka tsara izay marina avy amin'Andriamanitra ka hialantsika zay avy amin'ny devoly. Dia hoy ny mpanao lahateny anankiray raha nilazany amin'ny harena. Ny harena hoy izy dia amin'ny alalan'ny vola no anaovana ny sandana. Ka io vola io raha eo am-pialatanana zany dia zao manana endrika anankiroa tahaka ty taratasy ty, manana endrika anankiroa tahaka ty taratasy ty ny vola na ny harena zany amin'ny ankapobeny. Amin'ny lafiny anankiray izy dia mpanompo mahasoa, fa amin'ny lafiny anankiray izy dia tompo tena mpandoza. Zay io vola io harena io dia zay manana endrika anankiroa tare anankiroa izy io, mpanompo mahasoa sy tompo mandoza. Raha no raisinao ho tompo ka nandevoziny harena ianao dia fantary fa zany ny tena tompo mpandoza indrindra. Fa raha nanana ny harena kosa ianao ka nampiasa azy ho mpanompo, dia zany ny mpanompo tena mahavita asa lehibe indrindra. Dia hoy ilay mpanoratra manao hoe l'argent un mauvais maître, l'argent un bon serviteur. Dia aoka hanana maso mahay manavaka sika, fa nomena atsika ny harena hoentina hanompo atsika fa tsy hotompoitsika. Fa izay harena hoentintsika manompo, harena entina hanompo atsika dia harena avy amin'Andriamanitra zany.
fa zay harena natahaky nina nabeny ka nentinao tsy hanasoan'ny fiarahamonina dia harena efa mpandozy zany ary ny afarany zany dia ianao hiano no ataony afakaina amin'ny farany satria satana tsy mba mihevitra zay hahasoanao na hatram'izay kely indrindra fa hatram'izay be ka dia eto ary dia manana fifaliana lehibe ny fiangonana satria lay fiainan'Andriamanitra nafindra ho aty amin'ny fiangonana lay asan'Andriamanitra hampanaovina ny fiangonana ary dia irahana amin'izany ny fiangonana zay ambara hoe fiangonana tsy hafa fa isika tsirairay avy amin'ireo andraikitra sy fanomezam-pahasoavana nomenatsika ka iombonatsika atao fiangonana masina ary ifanampiatsika sy ifanohanatsika ary arindratsika amin'ny alalan'ny fandaminana maro samihafa arak'ireo rafitra zay efa misy ka dia mifalia fa na dia amin'izao taona arivo fahatelo zay fa hiainatsika zao dia mbola jeren'Andriamanitra tahaka ny jeren'ny apôstôly sika ka omeny zay rehetra ao aminy tolorany ny didi-pitiavana ary mbola tolorany koa andraikitra amin'ny alalan'ny fanirahana tahaka izay fa fiainany trinité masina na tamin'ny didi-pitiavana zany na tamin'ny fanirahana ifaliasika zany ka anaovantsika fanoloran-tena eo anatrehana ary anaovantsika fanoloran-tena koa eo anatrehany fiangonana ho fahatanterahany zany andraikitra omena amintsika zany voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay fazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Ray sy ny fitahiana fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray fiombolona sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay amen. Mira ny tanty